Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho amin'izao alina mangina izao anio azoma fa 20 ny volana Aogositra 2022. Ary manasanao aho hiara hivavaka amiko alohan'ny ijoroako vavolombelona ary ampahery anao. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao izahay satria noho ny fitiavanao dia mbola nomenao famindram-po izahay. Mbola afaka Jesosy anambara ny fahatsaranao, ampahery ny vahoakanao naiza naiza Tompo misy an'izy ireny. Jesosy malalo, tany fa tsy mahatananao izahay tsiraray avy, ary mangataka aminao Jesosy aoka ny fanahy masinao no hiteny amin'ny alalako. Ka izay tianao ambara ihany fanahy masinao no aoka ho voambara. Ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mitenena fanahy masinao fa miananao izahay olonao. Ary mangataka aminao koa Jesosy, okenao andrakotra ay amin'ny ranao soa, ary koa ny asanao, ary koa ny olonao tsiraray avy. Ka amin'ny anaranao Jesosy ano andravana, andorana ny zana-tsipika rehetra izay alefan'ny Satana mitady hanafika anay, ka dorana amin'ny ranao izany Jesosy avy any Nazareta. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana izany. Didina amin'ny anaranao irery ihany Tompo. Ianao ilay Andriamanitra velona sy mahery. Ianao no manapatapaka ny rojo vy rehetra. Ianao no manoritory ny fahavalo rehetra eo an-tongotra ao Jesosy. Satria ianao ilay nandresy, ary izay dia mivoaka mpandresiko ao aminao Jesosy. Misaotra Tompo, dera ho anao rery ihany. Aleluia. Amen. Ry havana, ijoro vavolombelona foy aho dia ao anatin'izany no nasainy fanahy masina ampaherezako anao na iza ianao. Ary mangataka aminao koa aho izara izay video rehetra efa heninao amin'izay olona mbola tsy mahafantatra, satria maro Tompoko ny mbola mandeha fa jamba ihany, satria tsy mahafantatra izay ataony ary tsy mahita izay alehany, fa ny Tompo aneno hitari-dalana azy. Ka misaotra anao mialoha amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izay tompon'izao asa izao ny amin'ny ho fizaranao izany sahady. Misaotra Tompoko. Ry havana, ny fijoroana vavolombelona izay asain'ny Tompo ho zaraiko dia tamin'ny volana Jolay faraparany volana Jolay tamin'ity taona ity zany dia nisy birao nandehanako. Ary no tonga tany ahako dia sambany azy zany vao nandeha tamin'io birao io. Dia no tonga tany ahako dia ilay ramatoa, satria ramatoa zany no miasa ao amin'io toerana io, ary ilay izy zany trano no misy an'ilay birao. Dia no tonga tao zany dia napiditra ahy ilay ramatoa, ary no neveo dia niandry aloha zany zahako tao amin'ny salle d'attente ao amin'ilay toerana fiandrasana alohany zany ampidirana ianao ao amin'ny birao. Dia no neveo zany no ny tonga izany ilay fotoana nampidirany ahy tao amin'ilay birao dia ny zavatra nampagaga ahy ilay efitra aloha dia ngeza be ary tsara be hoy aho amin'ny zavatra ety an-tany zany fa ny any an-danitra ny tena tsara indrindra, fa hoe ny zavatra ety an-tany zany dia ny zavatra nahataitra kely ahy zany amin'ilay Covid amin'izao mbola miseho na tiara mbola misy amin'ny toeran-kafa mbola misy koa dia ny paoziny ao amin'ilay birao zany ery aloha ery zany no misy ny latabatra sy ny seza hifanatrehan'ilay ramatoa amiko. Fa iza zany aty alavitra tia misy latabatra kely anankiray efa napetrany teo dia misy seza izany ary misy an'ilay produit
gel zany fiarovana amin'ny tananao raha ohatra zany ka tianao anadio kely ny tananao. Dia izasany nasainy nipetraka amin'ilay seza misy an'ilay latabatra kely. Raha azonareo ngamba ny fanazavako, dia izy zany ery alavitra ery amin'ny latabatra lehibe anankiray dia ny sezany zany avy ao aoriana, zany hoe manatrika ahy izy zany. Dia tamin'io fotoana io koa moa zany nisy zany madama zany miasa toana azy koa zany nipetraka amin'ny seza anankiray fa nanatrika anazy koa zany. Dia ao amin'ilay birao zany dia ngeza be ilay biraoany ary tsara be zany ny ao amin'ilay birao, tsara be hoy ao ny entana sy ny mombamomba ny ao amin'ilay birao. Ny antony aloha nahatonga an'izany hoe fanalavirana zany dia noho ilay Covid, araka ny teneniko teo, satria zany mbola sarotiny be zany ny aty. Dia tsy azo atao zany ny tena hoe mifanakaiky be raha mandeha makany amin'ny birao ianao, arakaraka an'izay ataon'ilay olona zany ao amin'ny birao izay andehananao. Dia lay izy zany na dia miresaka amin'ilay olona ianao izy ery alavitra be ery, za ety alavitra ety. Dia eniko zany fa naneno zany ilay soneria an'ilay olona, satria tonga zany ilay olona anankiray hafa izay manana rendez-vous ao arinako. Dia nandeha aloha ilay ramatoa zany nandeha nanokatra an'izay olona izay ary izay olona izay zany niandry tao amin'ny trano fiandrasana zany alohan'ny torony rehefa ohatra ka vita zany ny nandehanako tao amin'ilay birao. Maninona moa aho no ny tantara izany? Satria ry havana, efa elaela ihany ny fanahy masina no mamerina ao an-tsaiko foana ilay pôzy tao amin'ilay birao. Satria misy zavatra lehibe tiany fanahy masina ampitandremanantsika ny amin'ny FITSARAN'ANDRIAMANITRA. Izay zany ry havana no nahatonga ny fanahy masina naniraka ahy izara ampahery amin'izao alina mangina izao. Tena ampatahotra ny FITSARAN'ANDRIAMANITRA, satria raha nangataka teny tamin'ny fanahy masina teo hoe hozaraiko ve, dia mbola vao nieritreritra fotsiny ahako dia ilay teny efa nomenay tao an-tsaiko vao nosokafako ny baiboly tonga dia iny teny tao anatin'ny saiko iny no teo anatrehan'ny masoko. Amen. Dia ao amin'ny Hebreo 10:7-20. Io zany no nomen'ny fanahy masina, fa horaisintsika manomboka eo amin'ny 9:20. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa raha minia manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina, dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fahatezerana mirehitra izay andany ny fahavalo rehetra kosa. Amen. Hatreo ihany aloha no raisiko ry havana, zany hoe ny nampahalalany fanahy masina ahy tamin'ny zahako tany dia noho ny efa nivoaka angambany na hoe andro vitsivitsy taty aoriana, dia ny nalasa ny eritreritro hoe ohatra n'izao zany rehefa tonga eo amin'ny FITSARAN'ANDRIAMANITRA. Amen. Ny mariko kely aloha dia tsy mpitsara ilay olona, na hoe any amin'ny tribonaly sanatria, na hoe avoka, dia ny zavatra niseho zany nampahafantariny fanahy masina ahy, dia ilay ramatoa mipetraka ery aloha amin'ny seza tsara be ary latabatra tsara be ary lehibe, dia izahako aty alavitra aty amin'ny seza kely, latabatra kelikely ry havana. Dia ohatr'izay hoy ny fanahy masina
ny fitsaran'Andriamanitra. Tsy afaka hiala isika na iza ary tena hoe hifanatrika amin'Andriamanitra isika tsiraray avy. Ary Jesosy no mpisolo vavantsika. Nefany hoy ny fanahy masina, tsy afaka hiaro antsika Jesosy na hiteny tahaka ny inona isika, na hiteny tahaka ny inona, raha ohatra ka tsy manaraka tsara ny tenin'Andriamanitra, raha tsy mandeha araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Satria Jesosy no filazantsara, Jesosy no tenin'Andriamanitra. Ka raha mandika ny tenin'Andriamanitra isika, raha mandika ny tenin'Andriamanitra isika, dia tsy ho tafiditra mihitsy ny lanitra, fa eo anatrehan'Andriamanitra isika dia tonga dia voaroka ho any amin'ny hafobe. Tahaka ny tenin'Andriamanitra hoe, misy teny hoe tompoko tompoko, fa Jesosy dia maly hoe tsy fantatro akory ianareo hatrizay, miala amiko. Ry havana, tena ho zava-doza amin'ny fotoana io, satria maro be ny ho voafitaka. Araka ny teneniko hoe tena mampieritreritra, satria eo anatrehan'ilay olona ako dia izy mametraka fanontaniana, dia izaho mamaly. Zany hoe na ny zavatra teneninao ary dia zavatra marina. Ary ambarako koa fa tsy polisy ihany koa ilay olona. Na zavatra teneninao ary dia zavatra marina. Zany hoe rehefa tonga zany ny fotoana isika eo anatrehan'Andriamanitra, ka na dia hoe hiezaka andamindamina anatsaratsara izay ho tenentsika isika, hoe za tsy nanotana izao, za tsy nanao an'izao. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra, ny baiboly izay tetỳ ambony tany nampiasaintsika, aoka ho tsapantsika, fa rehefa ho faty isika dia tsy afaka manokatra baiboly intsony. Ho avy ny fotoana hanidintsika ny baibolintsika farany. Zany hoe ho avy ny fotoana hanokafantsika ny baibolintsika farany eo amin'ny fiainantsika. Zany hoe na iza isika, rehefa ho avy ny andro ahafatesantsika, rehefa mihidy ilay baiboly dia mihidy tanteraka rehefa hikipy ny masontsika. Zany hoe rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra isika, dia i Jesosy ilay tenin'Andriamanitra, izy ilay baiboly, satria izy no filazantsara, izy no eo anatrehantsika, izy no eo akaikin'Andriamanitra, izy no mpisolo vava mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaonina voalohany toko 2, ndao vakiantsika io. Jaonina voalohany toko 2, andiny voalohany ihany. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo, mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solo vava ao amin'iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Amen. Izany hoe izao tsika mbola miaina izao, dia mila isika vita fihavanana tsara amin'Andriamanitra ary miala tanteraka amin'ny ota, mibebaka raha latsaka kely amin'ny ota. Nefa kosa hoe tsy mieritreritra hoe ota inona moa zany. Ny ota rehetra tompo dia ratsy avokoa, ary tokony tsy hanota intsony isika, satria araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Galatiana toko 5, fa raha mandeha araka ny fanahy isika dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo mihitsy. Ao amin'ny Galatiana toko 5 izany andiny 9. Izany hoe ry havana, raha ohatra ka mbola miaina anatin'ny ota foana isika, mbola manao fahadalana foana isika, ka raha tonga ny hafatesantsika dia tsy afaka hisolo vavantsika mihitsy Jesosy, satria ny teniny no notoerintsika, ny teniny no tsy narahantsika. Tena hoe nanitsakitsaka ny rahan Jesosy zany isika, zava-doza izany.
Ary izany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra izay novakiantsika teo hoe ao amin'ny Hebreo 10:17 hoe fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fahatezerana mirehitra izay andany ny fahavalo rehetra kosa. Amen. Mila zany isika tena mitandrina tsara ary tena mandamina tsara ny fiainantsika amin'izao. Satria araka ny teneniko teo ny amin'ny tsy fanajana an Jesosy zanak'Andriamanitra dia hitantsika zany eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 1:30 ovakiantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izay manohitra ny lalànan'i Mosesy dia maty amin'ny tenin'ny Vavolombelona 2 na 3 ka tsy asiana famindram-po. Manao ahoana kosa ary araka ny hevitrareo ny amafy ny fampijaliana tokony hiatra amin'izay nanitsakitsaka ny zanak'Andriamanitra ka nanao ny raha ny fanekena izay nanamasinana azy ho zavatra tsy masina sady naniratsira ny fanahin'ny fahasoavana. Fa fantatsika izay niteny hoe ay ny famaliana izao no amaly ary koa ny tompo hitsara ny olony. Zavatra mahatahotra no azo ny tanan'Andriamanitra velona. Amen. Ry havana, taloha tamin'ny andro Mosesy, jerevo firy ny zanak'Israely izay efa maty nofonon'Andriamanitra, naringan'Andriamanitra. Eto zany amin'ny fitsaran'Andriamanitra rehefa ho avy ny fotoana ahafatesantsika na ho avy Jesosy ka tonga ny fotoana hijorontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Inona no ambarantsika? Inona no ambarantsika? Raha ohatra ka niaina tao anatin'ny ota ianao, tsy afaka isika hiala. Hoy aho teo ry havana teo anatrehan'ilay ramatoa dia variana aho mahita anazy ery alavitra be ery. Raha mahatsiaro ianareo izay efa nareny video anankiray izay nozaraiko tamin'ilay nampisehoan'ny tompo ahy ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra ny amin'ilay madama momba ny amin'ny volo. Tamin'iny video iny hitako ny joro teo ao aorian'ilay madama ahako dia Jesosy mihitsy no fantatro aho fa ny joro teo akaikiko. Ary ery alavitra be tery hitako ny ray fa tsy hita moa zany ny endriny fa ilay seza fiandrianana ngeza be ary fahazavana tsy tarefesina. Ary ilay ramatoa dia tena kely ety alavitra ety ary izako dia tena kely. Dia tsapako fa teo akaikiko Jesosy, tsapako mihitsy teo akaikiko Jesosy. Ry havana, tsisy olo-kafa afaka misolo toerana antsika fa isika tsiraray avy eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra ny baiboly dia i Jesosy hoy aho no hoeo anatrehantsika koa. Ary ny teny rehetra, ny fahamarinana rehetra ao anatin'ny baiboly dia tsy azontsika hialana io. Raha mbola manao izay tiantsika atao isika nefa ny ao anaty baiboly mandrara izany dia tsy afaka hiala isika tompoko fa ny afobe no miandry. Izay le hoe fitsarana ary fahatezerana mirehitra andany ny fahavalo rehetra kosa. Lasa toy ny fahavalo isika raha ohatra ka manohatra ny fananaran'i Jesosy, raha manohatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny fanovany antsika, dia ny afobe no miandry. Ary tonga dia tsisy famindram-po intsony tompoko rehefa eo anatrehan'Andriamanitra isika. Rehefa eo anatrehan'Andriamanitra isika. Zay raha isika ao an-danitra mandrakizay na zay raha isika any amin'ny afobe mandrakizay, tsisy azontsika fenina tompoko. Ao amin'ny Korôtiana 2:5-10 dia manambara marina fa miharihary eo anatrehan'ny fitsaran'ny Kristy ny olona rehetra. Andao vakiantsika izany.
Korotiana faharoa toko 5:10 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'ny Kristy mba handraisany olona rehetra ny valiny izay zavatra nataony tenany dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Amen. Na tsara na ratsy. Ry havana, ho hita miharihary eo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra rehetra nataontsika tsirairay avy. Okenao ametra-panontaniana amin'izao ora sy fotoana izao. Inona ny zavatra nataonao? Mbola tsy nibebahanao. Ahoana ny fiainanao amin'izao ora sy fotoana enonao izao? Efa tena vonona ve ianao? Hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra. Tsy ho hisy intsony ny famindram-po. Mbola famindram-poa raha mbola velona toy izao isika. Fa rehefa maty isika dia vitatreo. Vitatreo. Tsisy azontsika alamindamina na amboarimboarina tahaka fataontsika ety ambony tany. Fa rehefa izay dia izay amin'Andriamanitra. Zay ray isika marina na zay ray isika diso. Enina tsy ihany eo amin'Andriamanitra. Ry havana, ny teny ateo hoe eniko ilay olona manana rendez-vous tao aorianako tonga no nefa afaka elaela. Ohatr'izay koa rehefa any an-danitra, rehefa vita ny fitsaran'Andriamanitra antsika dia hiditra indray ny manaraka. Zany hoe tsy afaka hisarangotra eo tsika hoe ity Jesosy amifona Jesosy ampio ahy inany ataoko. Tsy ary havana. Rehefa izay dia izay. Rehefa marina dia marina, rehefa diso dia diso. No ny vita ny rendez-vous-ako tao amin'ilay birao dia nivoaka ako. Dia an'ilay olona hafa indray. Toy izay koa eo anatrehan'Andriamanitra. Tsisy intsony ny famindram-po. Tsisy intsony ny tompoko. Dia ny mbola velona isika no manana fanantenana. Maro ny olona, fomba gasy mihitsy moa ity olazaiko ity. Rehefa ohatra ka misy olona voadonam-pahoriana, dia raha mamanga fahoriana, dia misy zatra mihitsy miteny hoe mandriam-piadanana. Ahoana moa tompoko no tenenantsika hoe mandriam-piadanana? Tsy fantatrantsika izay alehan'iny olona maty iny. Aoka isika hitandrina ny amin'ny zavatra izay tenentsika. Aoka isika andinika tena sy eritreritra rehefa misy maty. Ary misy koa raha miteny hoe nody any amin'ny ray izy. Fantatrao marina ve fa tafiditra any an-danitra iny olona iny? Lasa lainga izany. Satria Andriamanitra no mahalala ny toerana misy antsika tsiraray avy. Lasa lainga raha ohatra ilay olona mpanota be ka zava-doza be ny nataony alohan'izy ikipy ny masony. Dia mety very any amin'ny fahaverezana ilay olona. Dia hiteny ianao hoe natsony ray ody any aminy. Mitandrema tompoko. Aoka fotsiny isika angina. Ary hiteny hoe Jesosy vita ny nandalovany tety fa ny ay sisa. Mampahery fotsiny an'ireo fianakaviana dia mangina tompoko. Aoka isika hitandrina satria na dia ny lainga aza na ny teniteny foana ary dia mahavery any amin'ny hafobe. Ny teny nomeny fanahy masina teo izany tena zava-doza mihitsy ny vavantsika rehefa miteny. Mila isika mitandrina satria ho voafitaka isika raha ohatra ka tsy mitandrina. Ao amin'ny Efesiana toko 5:1-5 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa aoka anahaka an'Andriamanitra ianareo, tahaka ny zanaka malala, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'i Kristy anareo, ka nanolorany ny tenany ho an'Andriamanitra, ho fanatitra sy ho fanavotana ary ho anitra akasitrahana. Fa ny fijangajangana sy ny fahalotona rehetra na ny fitiavam-bola
dia aza vela ho tononona eo aminareo akory, fa tsy mamendrika ny olona masina na fahavetavetana na resaka daladala na teniteny foana, samy tsy tokony atao fa aleo teny fisaorana. Aoka ho fantatrareo mihitsy fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra, na ny mpijangajanga rehetra, na ny olombetaveta, na ny olona tia vola, fa fanompoan-tsampy izany. Amen. Ry havana, voateny ato ny zavatra ratsy sasany fotsiny hoy aho. Voalaza ato ilay hoe resaka daladala na teniteny foana, samy tsy tokony atao fa aleo teny fisaorana. Voalaza ato ny fijangajangana, voalaza ato ny fitiavam-bola. Ry havana, fa vetavetana rehetra zany ratsy avokoa. Eo amin'ny toko 4 dia mbola mahazo fampianarana be isika. Miangavy ianao amaky izany. Eo amin'ny 5:20 dia miteny izy ny amin'ny lainga, miteny izy ny amin'ny fahatezerana, miteny izy amin'ny fangalarana koa. Raha mamaky ny 9 maro ianao dia ho hitanao fa betsaka ny tiany tompo ialantsika. Zany rehetra izany dia tsy ho tafiditra fanjakan'ny lanitra izany. Tiantsika ny tompo, aoka isika hiomana ho amin'ny fitsaran'Andriamanitra, ho amin'ny fitsaran'Andriamanitra, fa ho avy ny fotoana isehoantsika eo anatrehany tsy maintsy ho tonga izany. Ho hita miharihary ny nataontsika rehetra, tsisy azontsika afenina izany. Tahaka ny telegoavana be ahitantsika ny fiainantsika tsiraray avy. Nisy fijoroana vavolombelona nataon'olona maro hafa ny efa nahita izany, nampisehoan'ny tompo an'izany. Tahaka ny écran lehibe no ahitantsika ny mombantsika, tsisy azontsika afenina eo tompoko. Ka miomana ianao fa anatrika an'Andriamanitra isika indray andro. Engany ho tafiditra any an-danitra isika tsiraray avy. Mibeba, miova, fa mbola tsy tara isika tompoko. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery any. Amen.